Ny fahasalamana amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao dia mirongatra izay tsy izy ny aretina. Anisan'ny aretina maro-pahazo ny olona amin'izao fotoana izao ny aretin'ny vanimpotoana toy ny rhumatisme na ihany koa ny gouty. Ilaina fitandremana izy ireny raha ny fanazavany ny mpitsabo. Mbola tato vaovao ny rotsy rakotandray ny sary Mamra Samuel Atrany. Betsaka ireo aretina mitranga rehefa andro ririnina tahaka izao raha tsy ilaza afa-tsy ny sery ohatra fa ao ihany koa ireo karazana aretin'ny vanimpotoana toy ny rhumatisme na ihany koa ny gouty. Isan'ny manampy amin'izany indrindra ohatra ireo vokatra natoraly avy amin'ny zava-maniry eto an-toerana. Ny rhumatisme sy ny gouty zany dia misy ny menaka ahafahana hosotra amin'ny olona ampiana ny fanaintena zany ny menaka izay ananany vitamine zany misy katrafay misy menaka tsara ampiarahana ny huile essentielle any izy ireo dia hosotra amin'ny vatan'ny olona amin'ny faritra marary. Fa zay zany tsy tena hoe fitsaboana fa fanala fanaintena na fanaintena hitsabo dia vita manatona dokotera mihitsy dia misy fanafody maso karazany mila zahana mihitsy anaovana analizy eo fanatray gouty na rhumatisme fa zay zany ahafahana manala ny fanaintena fotsiny sy miarazo amin'ny atsika. Amin'izao vanim-potoana ny fanadinana izao ihany koa dia manana torohevitra ireo mpiasa izay mikarakara ny fanafody vita avy amin'ny zava-maniry ny amin'ny fomba ahafahan'ireo mpianatra manampy ny fitadidiany. Misy ny endrika tambavy ny sasany izay efa vita étude mihitsy zany fa tsy hoe tambavy be ohatrany eny an-tsena reny dia entina manatsara ny mahatonga ilay ankizy fantoka zany. Dia misy koa ny produit homéopathique izany hoe homéopathie ilay izy dia zavatra kely atao bandila reny ahafahan'ilay olona manala ny tahotra rehefa fanadinana. Dia misy ihany koa ilay karazany nutri mémoire filazana azy homéopathique ihany koa izy io ahafahana mitadidy zany mametraka ilay fitadidiana ao anatin'ilay olona. Izany hoe olona mianatra zany tokony hanao fitadidiana fa olona tsy mahay n'inona izy dia tsy ho afaka mihitsy tsy fahaizana tsy misy fa ilay fitadidiana no ampianay fa tsy hoe ampahay anazy dia misy samihafa. Manan-karena tokoa isika eto an-toerana raha resaka zavaboary ary efa misy ihany koa ireo manam-pahaizana mikaroka manokana amin'ny fanodinana ireo zavaboary ireo ho lasa akora fampiasa amin'ny fitsaboana. Ahitana ireo toerana fivarotana ireo karazana zava-maniry fampiasa amin'ny fanafody isan-karazany araka izany ny eny amin'ny Senam.